Ratsaivola moa zany dia ramatoa iray tokony ho 50 taona teo eo no ny faran'ilay misil teny tsy adana teny mitondra ny fomba ny ainany izay fotoana ny poahana izay ity ramatoa ity ary mitantara ihany koa ny zavananjo azy rahantsika ity sarity. Izy no ramatoa Justine Randriamiary ilay reny mpianakaviana izay nitontona ny misil tao an-tranony omaly tolakandro tokony tamin'ny 3 ora tanoany. Tamin'ny fotoana io dia tao an-trano ramatoa Justine somary tsy dia salama izy noho niseho ny tsinam-poiziny. Tsy afaka nanana fitaitainana ianao satria taitra afaka avy eo ianao voatrany hoe lasa ohatrany kidaladala ohatrany hoe tsy mahatsiaro saina. Za zany natonga natao ambadiadao naikaka akanjo mandry tsy salamalama dia naikaka akanjo mandry atory ohatrany nagnino zavatra tsoka be ohatrany hoe feona moto zany toa zagina koa raha zavatra ny ambadika an'izany dia rehetra mieritreritra zay afa vetivety kely dia ohatrany poa ny tranonao. Dia tamin'nisy fotoaka mbola naitsaro saina ianao mbola naitsaro saina za rehefa nanjarany zavatra fa nanjarany fitaovana tao ambadika tao na hazo na armoara na zay tao nenjera tamiko daholo briky fokatr'izay zany dia le lohako le izy io malo foto be mihitsy dia mifoto a nampatahotra be nijery azy dia mety zareo tany amin'ny hôpitaly mety manam-pahefana tany moa zany zareo tolana dia miantoka ny landry rehetra tany izy dia voka rahakona me vola hoe le za lenteneny dokotera hoe za re volana tsy hoe mihetsika za zany miakatra be tasehoko dia hoe tsy avela mihetsika reto tanako reto zany tsy avela mihetsika mahie nefa ny asako mila namandray tanana. Tsy izy irery nefa fa nijanany sy ny zafikely izay tao ambandriana dia niovotra ihany koa tamin'izao fipoahana izao ary niaina tao anaty ovitrovitra. Tamin'izy topoka zany izay nianaka petraka ny tambofany dia natekanjo anazy hoe le atao any amin'ny arabe izay rehefa avy natekanjo zany dia jery kararo aloha jerena kararo dia rehefa ny kararo dia napetraka eo mipetraka eo za dia akany akanjo koa dia aveo dia miaraka tsikisynao aveo dia voanidina dia miala anazy izy zany mipo dia le briky teo mila reny mitodika anakaty akaiky ny daholo satria na rainjelaka rainjely eo zany melanelan'ny zava sy lipitian'le briky laviko dia tsika tso izay fandraisa tsika tso izay koropahana raisina dia izy mitonga dia raisina voalohany dia lasa mivoaka tany fa tatatany koa sady manivanja be tsisy miraisina ntsony fipetrany tamin'le zaza aloha zany omaly le zaza zany ohatrany hoe lasalasa amborona be reny satria mipoka alisy amin'ny tany 3 sy 5 teo dia le zaza natsasaka avy tao reny zay mbola hitena fony dia ny alina amin'izy fa nomboka tsy naina tany ohatrany hoe zarana mila tany tsy dia natory dia fomaraina zay fa nomboka nalelombeny izy zany azahoe mba voelombenina kely izy zany miainako mba mifana fa ohatrany hoe raha misy olona maromaro dia matomany rehetra mivoaka amin'ny arabe fony izy. Soa ihany anefa tamin'izao rehetra izao fa dia tsy misy ny raha naratra mafy na ny ainana fohy sanatrin'izany ny trano no simba tanteraka trano izay tenain'izy ireo mianakavy kely reto fa ho vita tsara tarehy satria dia ho raisin'ny miaramila tanana ny fanamboarana ny simba rehetra tamin'izao fahavoazana izao.